miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Rituel, karma, vibration, hypnose, subconscience, méditation, éveil spirituel, énergie négative, positivisme, onde, sy ny sisa égale satanika. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Zany ro dia te hampitandrina antsika kristianina fa be dia be tsika ny tsy mahafantatra hoe tsy afaka miaraka fivavahana kristianina mihitsy ireo zavatra ireo. Mila misafidy ianao na hivavaka amin'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina na anao an'ireo zavatra ireo, fa tsy afaka ampiarahana fivavahana kristianina mihitsy ireo zavatra ireo. Ny zavatra tsara fantatsika dia izao, io resaka hoe rituel io zany hoe misy zavatra izay atao ohatran'ny hoe sérémonie, asa misy sira dia afafy araka ny trano, misy labozia dia ampiretina, dia misy tenitenenina averimberina impito, ohatra hoe salamo, na misy teny tonononao, na misy zavatra izay tianao tanteraka dia averimberinao, na koa hoe misy rano dia kikisanao ny sakamalao dia arotsaka ao, na misy ravina arotsaka ao dia iny rano iny nosotroinao dia misy zavatra teneninao dia averinao zany mandritra ny 5 andro na 7 andro dia ho tanteraka aminao ilay zavatra izay irinao, na hoe misy zavatra izay doranao dia amin'ny alina dia evoanao iny dia iny setroka iny manala ilay fanahy maloto ao anatin'ny tokantranonao. Tena tsy fivavahana kristianina mihitsy izany ry havana, ary mila mitantana ny amin'izany tsika fa ny antsika dia ny finoana Jesosy Kristy irery ihany no azahoana famonjena fa tsy ny fanaovana an'izany zavatra samihafa izany mihitsy. Dia ohatrany koa ny resaka karma, malaza be koa ilay izy. Io resaka karma io anie zavatra dogma hindoisme sy bouddhisme anie zany ary tena hoe resaka karma manko hoe action, zany hoe ny expérience anao tany amin'ny lasa tany zany mamaritra ny action anao sy ny désir anao ary ny destiné anao. Ny antsika kristianina dia izao, tsy fatoran'ny lasa izany tsika fa na inona inona lasa anao rehefa tonga amin'ny Kristy anao dia tonga olom-baovao dia hafa mihitsy ny destiné anao fa tsy faritan'ny zavatra tamin'ny lasa izany. Dia ohatran'izany koa resaka vibration, hoe misy an'ity fehezanteny ity andao averimberintsika, misy an'ity sary ity andao aparitakitsika iny be dia be dia amin'izay miteraka vibration ilay izy dia misy fahasoavana miditra amintsika. Izany no mahatonga an'ireny hoe alefaso ity message ity amin'ny olona 50 dia azo fahasoavana ianao, resaka vibration zany. Ary mila mitantana ny amin'izany tsika fa tsy asa mihitsy no azahoantsika famonjena fa ny finoana ny Jesosy Kristy irery ihany. Ary na dia tenin'Andriamanitra aza masiana averimberina aminao hoe averimberina pary tao ty dia tena miteny aminao fa tsy resaka ohatran'izany mihitsy no azahoantsika famonjena, tsy ny finoana izany fa ny finoana ny Jesosy Kristy irery ihany. Tsisy an'izany mihitsy ao anatin'ny Baiboly. Dia ohatran'izany koa ny resaka hypnose, ilay olona dia ampatoriana am-pitsanganana eo dia komandina amin'izay ny vatany anao an'ity zavatra rehetrarehetra ity dia lazaina hoe traitement koa izy amin'izao fotoana izao, hialana amin'ny fahazaran-dratsy sy ny zavatra samihafa. Mampitandrina antsika kristianina ary havana, mahampiditra fanahy maloto izany zavatra izany. Mety ho azonao tokoa ilay zavatra anankiray fa misy zavatra tambiny iny hiditra any anatinao any dia mila mitandrina antsika ao anatin'ilay izy. Aza exposena amina tontolo ara-panahy ivelan'ny soratra masina mihitsy ny fanahinao fa ahita loza amin'izany ianao. Dia ohatran'izany koa ny resaka subconscience, dia resaka amparahatoka hoe any amin'ny tsitsaroanao any anatin'ny sainao any dia misy ilay hoe tsitsaroana izay tena hoe io mihitsy ny tena mibaiko anao, io mihitsy ny mandidy sy manapaka amin'ny zavatra rehetra izay ataonao hatramin'ny hoe aretina dia sitrana dia ny zavatra rehetra dia miova daholo, ny fahazaran-dratsy miala daholo, milamina amin'ny fiainana, vitanao mimaîtriser ny tenanao amin'ny alalan'io resaka hoe aparatoka io. Dia hoe rehefa alohan'ny atory ianao averimbereny foana ity teny ity, ity fihezanteny ity asa averimberena anatin'ny fefakadiny na hoe ao anatin'ny adiny ray na hoe ohatran'izao dia ho tanteraka aminao ilay zavatra izay irinao. Dia mety ho tanteraka tokoa izy amin'ny indray mandeha indroa araka ilay teneniko teo fa mampiditra fanahy maloto tambin'izay ianao ao anatinao ao. Ary ndraindray koa rehefa tafiditra anatinao dia lasa mitady zavatra ambonimbony foana. Zany anie mahatonga an'io lasa tonga amin'ireny hoe lasa mpamaky karatra ho lasa adala amin'io ianao, hanofy ratsy amin'io ianao, tsy ahita tory amin'io ianao, ho sahirana amin'io ianao fa miteny azy ay. Zazy amin'ny resaka amintsika izao efa teo ny ala mampitandrina antsika amin'ny resaka amparatoka subconscience io fa tena zava-doza io ry havana. Dia ohatran'izay koa ny resaka méditation. Méditation izay nampianariko tato amin'ity vidéo ity dia resaka hoe tenin'Andriamanitra no méditenao, saintsainao paraparivany andro ny tenin'Andriamanitra. Izay no izy, izay ny biblika, fa tsy hoe inona ny fanirianao dia mipetraha ianao mangala amina toerana madio be dia milamina tsara dia mifoka rivotra madio dia saintsaino ny zavatra izay tianao tanteraka amin'ny fiainanao.
dia tsy hoe tsisy an'izany mihitsy anatin'ny baiboly, tsy izany mihitsy no azaontsika kristianina fitahiana. Resaka yoga tsy mety amintsika kristianina reny, mampiditra fanahy maloto reny, averiko ihany. Dia ohatran'izay koa ny resaka éveil spirituel, hoe foazy ny fanahin'ilay olona zany, ny fanahinao dia foazy, ampiasao, resao ataovy manao antiratra rehetra ity. Ny antsika kristianina dia mazava hoe izay ateraka ny fanahy dia fanahy, Jaona 3:7. Zany hoe ny fanahy masina zany no miteraka ny fanahintsika, ny fanahy masina zany no reny, izy no miteraka dia izy zany no reny mpikarakara sy mpitaiza ny fanahintsika, fa tsy ianao mihitsy ny dia hikarakara ny fanahinao na ianao mihitsy ny dia hitaiza ny fanahinao, hibaiko azy. Manjary maka ny toeran'ny fanahin'Andriamanitra ianao ao anatin'izay zavatra raha manao an'io resaka éveil spirituel io, dia tsy mety mihitsy. Dia ohatran'izany koa ny resaka énergie négative, hoe raha vao miteny zavatra ratsy ianao na miteny zavatra négativa dia lasa misy onde, misy énergie, dia lasa mahatahorana sao dia hifindra aminà ilay izy, dia tsy tiako fa aleo zao fa resaka positivisme, hoe misy an'ity teny ity tenenina, mahafinaritra be ny fiainako, tsara be ny fiainako, dia zay foana verimberina, zay foana tenenina, zay foana atao slogan dia ho tanteraka aminao izay zavatra izay. Tsisy miresaka an'izany mihitsy anatin'ny soratra masina ravina. Reny resaka mind power reny dia tena resaka psychologie moderne izay efa niresahako tamintsika teto fa fahavalon'ny azo fijaliana daholo. Raha ohatra ka mahavovonjy ny tenantsika isika dia tsy nidina teo ambony azo fijaliana mihitsy ny zanak'Andriamanitra ho faty hamonjy antsika. Ny tsy mampety anazy dia izao, voalohany indrindra aloha dia izao, raha vao resaka tontolo ara-panahy, izay ilay antsoina hoe tontolo ara-panahy ivelan'ny baiboly dia antsoina hoe ésotérisme daholo. Ésotérisme misy an'ireny boky ireny dia vakitsika kristianina. Dia mila mitandrina isika fa miexpose ny fanahintsika amina tontolo hafa isika. Dia amin'izay fotoan'izay izy fanahy maloto hiditra ao anatinao. Zay ny tena atahorana, misy fanahy maloto hiditra ao anatinao. Ilay fanahy maloto io mety ho fanahin'ny fijangatsangana io, fanahin'ny resaka inceste io, fanahin'ny resaka zavatra isan-karazany io ho tafiditra any anatinao any. Dia mila mitandrina isika ao anatin'izay. Be dia be mihitsy ny zavatra izay ho azo resahana. Dia ohatran'izany koa tsy resaka kristianina mihitsy io. Satria jerevy daholo eny misy groupe be dia be mihitsy ato anatin'ny Facebook ato amin'izao fotoana izao miresaka ny resaka ésotérisme io, ilay zavatra be dia be ny tany saiko teo zany. Dia misy kristianina dia abonné amin'ireny, mialay ianao androany dia androany amin'ireny groupe ireny, fa tsy tontolo misy antsika kristianina mihitsy ny reny. Tsy miresaka Jesosy Kristy mihitsy ilay izy na indray mandeha ara, remarqueo zay. Tsy miresaka fanahy masina mihitsy, fa dia hoe Andriamanitra fotsiny, dia hoe anjely, hoe misy anjely. Dia karazana anjely sy karazana ity no tenenina fa tsy miresaka fanahy masina mihitsy, ary tsy miresaka fiainana mandrakizay mihitsy, fa dia tena resaka hoe prospérité, le eto ambonin'ny tany, le harena, volabe, fampanantenana, ahazo n'ity zavatra rehetrarehetra ity, zany daholo ny resahana ao anatin'izy. Dia izay mahatonga ny olona roboka satria te ahazo an'izany, mangetaheta an'izany ny olona. Dia hoe raha andeha hiasa ianao, hitady asa ianao, dia ataovy any anatin'ny paosinao any ity sira ity, ataovy any anatin'ny paosinao ity, averimbereny izao teny izao, ataovy izao zavatra izao. Lasa miantehatra tsika amin'ny tenantsika, miantehatra amin'ny zavatra isan-karazany. Izany no antsoina hoe fanompoantsampy. Izany no antsoina hoe fanompoantsampy. Mila mitandrina antsika kristianina ry havana, ary fa mila voliany Satana ilay izy satria mampiala antsika amin'ny finoanan'Andriamanitra. Ny finoana ny antsika tsy ny famonjena dia miankina amin'ny hazo fijaliana irery ihany, fa tsy miankina amin'ny zavatra izay ho ataonao na zavatra izay ho teneninao na zavatra izay ho aparitakao. Tsy izany mihitsy na azahoanao famonjena, fa manjary hatsatsotsika ny hazo fijaliana raha afangarontsika amin'izany zavatra izany. Dia tahaka izany koa ry havana, miala amin'Andriamanitra ianao dia lasa mahatoky ny tenanao, lasa mahatoky ny herin'ny sainao. Ary ozy ny tena hoe voaozina ho sisy izay olona mahatoky olona ka miala amin'ny Jehovah ny fony, dia manao ilay tenany ho heriny sy ho sandriny. Dia mety ho ny tenanao mihitsy izany ho atokisanao io hoe za dia mahavita ny zavatra rehetra, za manana ny hery mahatateraka an'izao, za raha miteny dia tanteraka izany, za raha manao izao. Izay miafara an'io zavatra io. Ary indrindra mampisy ny teneniko teo averiko ihany, mampiditra antsika, miexpose antsika amina monde spirituel izay tsy ao amin'ny soratra masina ilay izy, dia mahatonga ny fanahintsika ho tafaroboka ao anatin'ny zavatra samihafa. Koa dia apartao, averiko ihany, apartao fa azavarim-barintsika kristianina, fa sao dia ny olona akaiky aminao no tafiditra amin'izany zavatra izany, izay vao hoe inona pastera no atao, efa tara loatra. Fa deny izao dia apartao, ataovy izay hitan'ny fianakavianao ray manontolo n'ity hafatra ity mba hitandremany amin'ireo zavatra ireo, fa rehefa resaka ésotérisme dia efa tsy kristianina, efa tsy biblika, antikristy, manohatra ny Kristy satria maka ny toeran'ny Kristy ilay mpamonjy. Dia mila mitandrina isika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.